ahoana marina, mila mijoro ny malagasy raha te hanana firenena vanona. Efatra taona katroka izao no nientan-tana ny Rajoelina ny fiainam-bahoaka, fahantrana, krizy lalina, tsy fandriam-pahalemana, delestage, izay no nanjaka teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana, sahirana ny sarababem-bahoaka, raha mangataka fitoniana lava, fa tsy manam-baola ny Rajoelina. Kolikoly, alatra harem-pirenena, adilay politika, izay ny songadina ataon'ny mpitondra, manoloana ireo olana maro lafy hatrehany vahoaka izao. Tsy hita izay tena vahaolana, fa miaina amina fizarana vary zara raha mahavita 3 andro ilay fitondrana. Tozary ampahantraina ny vahoaka, mba ho mora ambakaina amin'ny vary mora sy ny menaka mora, ka milahatra ireny no ataon'ny malagasy antondraharaha rehefa misy ny fizarana. Mbola vao manomboka ny taona, volana janoary sika izao, efa midangana izay tsy izy sady ny vidim-bary. Hatrany amin'ireo heverina fa sompotry Madagasikara, efa tsy manambara intsony ny tantsaha. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe efa mpiantoka Piantoka? Ohatrinona marota amin'ny piantoka aminareo? hatrany izao fa tsy manambary satria mampifotro izay makavà. Tsisy amin-tatsaha zao. Vary zao ny atao aminazy io fa tokony mba hidikidina aminazy io na ny arotsaka amin'ny vilany zao fa mahay miaina. Fa ny angatana mba hilatsaka ny vidim-bary. Vidim-bary tena lafo be sady efa 700 zao ny kapoaka dia Ambatondrazaka. Nefa ty fototry ny vary. Tokony izahana mba hoe alatsaka le vidim-bary raha azo atao. Sahirana vahoaka malagasy, sahirana be zay. Satria vola tsisy ny vary miakatra be, karama mety tsisy. mazava izany, tsy manambara sahady ireo tantsaha, fa ny varotra mora ary ny vidy lafo ankehitriny. Mbola tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny rotsakorana sy rivo-doza no mitranga izao olana izao, ary mampanahy ny volana manaraka rehetra, na dia heverina aza fa any amin'ny volana May no hiakatra ny vary aloha ho an'ireo tantsaha ireo. Efa miantraika manerana nosy olana io ankehitriny, efa nahitana fiakarana ihany koa mantsy izany ho an'eto an-drenivohitra. Hoy mantsy ny fanazavana hoe Toyota zao 700, nefa nitaio izy tamin'ny taona zao boya 700. Dia mivaly gasy moa nijanona eo any zany, fa matohitra ny tena niatratra be mihitsy ny vidiny. Tsy ao any tejato sy tearivo. Nefa nitaio izy zao boya tearivo. Tsy ao. Tsena zany tato ato maina, hoe tsisy voy anao iadama ny vita fety, maina be mihitsy. 5,000 isan'andro ety aminay zao ny karama amin'le manetsa sy le fambolena eny an-tsaha. Dia nefa ny tsy ampy ny olona tokantrano anankiray fotsiny izay 5,000 izay. Nefa raha ohatra tsy njaraina zany le 5,000, tokony hoe olona ray zany tokony hinana an'le 5,000. Nefa nanay misy hoe olona 10 atrandro zareo, dia tsy ampy anazy mandra-parivo ny andro le sakafo satria mihinam-bary tapatsinay zany zareo eo. mazava izany, tsy ny rano andrahoana azy ihany zany no olana eto amintsika noho ny familafilan'ny jirama, fa ilay andrahoana mihitsy ity no tena manahirana ny maro ankehitriny. Tena efa tsy takabidiny maro intsony. Izay ilay hoe ahina mafy, fa na ilay tsy fihinana ankehitriny izay efa lasa fihinana aza, ahina ho fongana ihany koa atsy-hoatsy. Krizy no nianana nanomboka ny taona 2024 no mankaty. Ny mpitondra kehitriny ihany koa anefa no namboly krizy ho an'ny fiainam-bahoaka teto nanomboka ny taona 2024. Mazava ho azy fa izao fahantrana iainan-bahoaka izao no farafahaizan'ny Rajoelina mitondra firenena. Aza manantena mihoatra izao intsony, fa filentehana lavitra noho izao indray no iainana, raha mbola mahazo manday iray eo indray io. Ifampihinana eto ny hafaran'ny malagasy, raha izao fomba fitantanana izao no mitohy. Lesona ho an'ny malagasy izao, anatra mba ahafahana mandinika, ka tsy hanome fahefana olona mifampiaro amin'ny ratsy, ka rehefa tratra dia milaza fa izay tsy nanota no aoka hitorabato azy. Mba tsy hanome fahefana olona mpandroba harem-pirenena, ka milaza fa hiady amin'ny fanondranana antsokosoko, kanefa ny afera atao ihany. Ny vahoaka madinika mitrandraka hatrany no ampiarana ny lalàna. Ny IEM izay nolazaina fa efa vonona hatramin'ny mpamatsy vola ity ny tsefitra,
ka ny Covid sy ny ady any Ukraine no omena tsiny. Ina no idiran'ny vidin'ny voatabia sy ny vidina atody amin'ny ady any Ukraine? Tsy fahaizana ny betsaka noho ny tsy fanomezana lanja ny tantsaha mba hamokatra. Mahazo tombony mantsy amin'ny afera fanafarambary isaky ny mihetsika, ka leo ny tantsaha no vonoina. Ataovy ampy hakana lesona izay 4 taona ny ainana izay, na hatramin'ny mpiasam-panjakana efa ila tsy handray karama intsony. Izany no antony amerenana ny saindrehetra, fa tsy mahamenatra ny mamerina ny fahefana eo amin'ny olona tena mahavita azy sy efa nahitam-bokatra tsara teo amin'ny fiainany tsirairay. Mazava mantsy ny afatra izay nataony io ray aman-dreny ny vahoaka malagasy io nandritra ny kabary tony taona te tsy faravohitra ny faharoa ny volana janoary teo. Tsotra ny hafa no an'ny vahoaka malagasy, anangana firenena vanona isika, firenena vanona izay mifototra amin'ny fanampinan'ny tantsaha malagasy. Dia ampetraka ny fanontaniana hoe iza tokoa moa no tantsaha tsy nahatsiaro ny tetikasa PSDR izay nanampibetsaka azy ireo? Tsy nisehatry ny fambolena ihany, fa eo ihany koa ny fiompiana, ary indrindra ny fanosehana ireo mpandraraha malagasy satria sehatra efa niaina ny ireny. Ity sary ity dia mampiseho fa ainy Filomary Karavalomana ny sehatry ny fambolena, ary tsapany fa ny fanosehana ireo tantsaha maro anisa no fototry ny fiaingany toe-karena malagasy. Nambarany ihany koa fa ilaina ny fanarenana ny fanabeazana mba ho tena mendrika ny zaza malagasy. Tsy ny zaza malagasy ihany no nahazo tombony tamin'ny fizarana fitaovam-pianarana na ny kit scolaire, fa ireo ray aman-dreny ihany koa. Tsy nisy fanavahana fa nahazo avokoa ny zaza malagasy, fa tsy hoe ity zanaky ny efa manana ka tsy mahazo, na ity zanaky ny sahirana ka tsy maintsy omena manokana, fa nitovy avokoa ny zaza malagasy tamin'ny Filomary Karavalomana. Izay no ilazana fa olona tena nipetraka ao ray aman-dreny izy, ary manana ambopo an'ny tena fitiavatany razana marina. Tsy mbola naheno angamby isika fa nisy akoho vavy naneno na ministra nampiseho fitondran-tena tsy mendrika, ka nifampitifitra noho ny adalana izany teo amin'ny fotoana izay nitondrany. Matotra, mahay ary mahavita. Dia hoy io hafan'io hoe manana fahasahiana raha tianareo iova ny fiainanareo. Aza manaiky hovidin'ny olona fotsiny amin'ny vola kely, nefa ahitan-doza rehefa avy eo apahatra lavabe ndray ny fahoriana. Tsy azontsika fitahana ireo vahoaka reo fa hoe zay ny tenenina, zay ny tenenina, ary tsy memdra ny tenitenenina tsika. Tsy mendrika ny firenentsika hoe aminareo sy ny vahoaka malagasy zao zava-misy eto amin'ny firenentsika zao, ka raisina ny andraikitra. Very fanambola velona mihitsy vahoaka malagasy, tena very fanambola velona izy satria tsy fatany. Ka mijoroa ara toy izao fa tsy amelantsika irery mihitsy Andriamanitra manana finoana, tsy amelantsika irery izy minona reo fa ombantsika mandrakariva izy amin'ny asa rehetra ataontsika. mazava izany, tokony fantatry ny rehetra, indrindra fa ny olom-pirenena, fa ny fanekena ivarotra ny vatony amin'ny vola 10,000 sy ny t-shirt iray dia fivarotam-piainana ho ao anatin'ny krizy mandritry ny 5 taona manaraka indray. Dia mbola misy te hanohy izao krizy izao ihany ve ao anatin'ny 5 taona? Mila mijoro ny malagasy raha te hanana firenena vanona. Ho an'ireo efa tonga saina dia ampy izay, aleo mamerina ny fahefana ho eo ampelatana ny ilay tena mahay azy ny firenena. Fa ahoana marina? Ahoana marina?